Ny fampianarana kosa indray amin'ny ankapobeny afaka hiatrika ny fialan-tsasatra ny mpiadana tamin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat manomboka rampitso ny taranja SVT ny ariva teo no namarana ny akamaroan'izy ireo izany fanadinam-panjakana izany miandro ny valiny zany sisa ireto mpiadana ireto. Ny faran'ny tolakandro ho tamin'ny alalan'ny taranjam-pampianarana SVT ny fanadinana baccalauréat taona 2024 ho an'ireo ho mpanala fanadinana. Tokony hanomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao araka izany ny fitsarana ireo kopia manodidina ny enin'alina araka ny nambaran'Andriamatoa Rakotoarsan Olivier talian'ny office du bac. Tokony farana amin'ny 3 septambra ho avy zao kosa ny fitsarana ireo kopia farafahatarany. Amin'ny 20 septambra no any kosa no hivoaka amin'ny pomba ofisialy ny valim-panadinana. Tokony tsisy ny olana eo amin'ny fitsarana ireo kopia araka ny nambaran'ny professeur Manuel Lapanja, filohan'ny université Antananarivo. Efa vonona tokoa ireo fitiavana arifomba entina nataterahana ny asa fitsarana, entina kirakirana ireo dingana rehetra mifandraika amin'ny fitsarana, isan'izany ny famindrana naoty. Ao anatin'izay baccalauréat taona 2024 izay hatrany dia fantatra izao fa tokony farana amin'ny sabotsy avy izao ny dingana voalohany amin'ny fitsarana ny baccalauréat teknika. Tokony hanomboka rapitsy kosa ny dingana faharoa ho an'ireo mpitsara manodidina ndraiky amin'ny 500 izay amidy any efitrano eny Ankatso. Mandra-piandra ny valim-panadinana baccalauréat dia mendrika fialan-tsasatra ireo ho mpanala fanadinana. Maro tokoa ireo hetsika fialam-boly manala azy vita bac miandry azy ireo.